Batsiray anisan'ny rivo-doza mafia indrindra andalo eto Madagasikara. Omamiadana telopolo isanjato mitahapasitranana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Distrika Antananarivo Avaradrano mila fiomanana dian'izao ny komina izay efa nitondra faisana teo aloha. Makasitraka anao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takarivan'ny zoma fa efatra ny volana febroary ny taona 2024 izao manolotra ny arabary manasa anao sady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao anombohantsika ny vaovao amin'izao takariva izao ary dia makasika indrindra ny mety ho toetry ny andro satria dia anisan'ny rivo-doza mafia andalo eto Madagasikara ny rivo-doza Batsiray. Raha ampiso manodidina ny amin'ny 1:10 maraina hatramin'ny 5:00 eo no vinavinaina fa hiditra eto Madagasikara eo anelanelany Manoro sy Mananjary. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Efa nanomboka hita taratra tamin'ny toetry ny andro eto Madagasikara androany ny fanakekezan'ilay rivo-doza Batsiray. Tamin'ny iray ora tolakandro tany amin'ny 240 sy 700 kilometatra atsimo atsinanany Vatomandry ny Foibeny. 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay raha natafisiotr 500 sy 200 kilometatra isan'ora. Any amin'ny rahampitso sabotsy eo anelanelan'ny amin'ny 1:10 ka hatrany amin'ny 5:00 izany no mipaka tanetiny ivony. Tsiko ihany ny manamarika mety ho gagagaga ny olo fa nahoana no miovaova foana ilay vinavina amin'ny fidirany an-tanety. Ny antony dia izao tao amin'ny fandalovany tao avaratry ny Nosy La Réunion dia niadana ty rivo-doza ty zany hoe miemotra zany le timing ny vinavinantsika tsy maintsy ampidiritsika ao anatiny zay fahatarana vokatry ny fandehanany miadana tao amin'ny Nosy La Réunion zay mahatonga le izy mihitatra ny atoandro na ny tapany tolakandro indray zany fidirany an-tanety. Efa misy ny manoloana an'izay zany satria manomboka androany zany dia efa hiaratsy ny andro ny any an-dranomasina ahitana azy voalohany ny alon-drano ateraky ny Batsiray efa midona amin'ny morontsiraka atsinanana ray manontolo dia anaraka an'izay mafy miandalana zany ny rivotra manomboka androany ny alina miditra hatramin'ny rapitso maraina. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy ity amakivaky ny afovoantany ary vinavinaina ivoaka an-dranomasina any amin'ny lakan-dranon'i Mozambika ny alahady 9 febroary. Hatreto zany aloha ny azo heverina indrindra dia ny catégorie 3 na ny cyclone tropical intense zany efa nomentsika teo ihany moa mitaremarika mba amora ny andraisan'ny olona ny hoe mila miomana tokoa satria mampidi-dozy ty zavatra miandry antsika ity. Misy ny rivo-doza azo ampitahina aminy maromaro Geralda 94 Litane tamin'ny taona 94 ihany koa Henao taona ataoko hoe 4 taona tamin'ny 2017 mars 2017 misy ihany koa rivo-doza Indalala tamin'ny 2007-2008 rivo-doza Eline mitovitovy aminy ihany koa nilatsaka kely ary tamin'ny taona 2000 reo zany azontsika raisina référence daholo ny toerana nidirany fotsiny somary mahasamihafa azy fa amin'ny heriny sy ny habeny zany dia mitovitovy reo rivo-doza reo. Toy izao manaraka izao araka izany ny filazana loza manambana amin'ny loko mavo. Faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronimany, Matsiatra Ambony, Iorombe, Menabe, Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy. Ny distrikan'ny Soanieranivongo, Sainte-Marie, Fenorivo Atsinanana, Vavatenina, Amparafaravola, Ambatondrazaka ary Antsalova. Androany fa efatra ny volana febroary ihany koa no andro maneran-tany ankalazana ny ady amin'ny omamiadana. Loha hevitra ao anatin'izany ny hoe hitoviany fitsaboana na pour de soins plus juste. Ny tany fahasitranana eto amintsika izay ambany dia ambany tokoa no ny antony maro ka antony indrindra ny safidianana io loha hevitra io. Avitra Solondray be sy Tokra Marla. 300 amin'ireo olona voan'ny aretina omamiadana ihany no mahita fahasitranana ho an'ny tany andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara. Raha tafiakatra hatramin'ny 700 no sitrana ho an'ireo tany mandroso. Fahatarana amin'ny fitiliana mialoha matetika no antony mahatonga izany hoy ny mpitsabo misahana ny radioterapia eto Madagasikara. Fa eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana izay afaka hitsaboana ity omamiadana ity. Mateti-pitranga eo amin'ny vehivavy ny omamiadany nono sy ny vozon'ny tranjaza izay saika mahazo ny atsasany mahery ireo vehivavy tratran'ny omamiadana eto amintsika. Raha ny omamiadany avokavoka sy ny prostate kosa ho an'ny lehilahy. Manodidina ny 70 taona ka hatramin'ny 50 taona ny salan-taona betsaka tratran'izany
ary 70 ny tahampahafatesana dia latsaky ny 5 taona avokoa amin'ny akapobeany rany vaovao hatrany. Olana lehibe ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao entina hampahafantarana ny rehetra mikasika ny omamiadana eto Madagasikara, hoy ny avy eo anivon'ny vondrona malagasy miady amin'ny omamiadana na ny UMACC. Io fikambanana io izay tafajoro omaly entina hanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo olona voan'ny omamiadana eto Madagasikara. Ny fitsaboana azy ity izay mila vola be tokoa ka mahatonga ny olona mijanona tsy miroso amin'ny fitsaboana. Ny olana ara-teknika izay sedraina amin'ny lafin'ny fitsaboana maro. Ny fotodrafitrasa tsy ampy sy tsy manaraka ny fenitra takiana amin'izany ihany koa no sakana lehibe amin'ny fifehezana ny omamiadana eto amintsika, toy ny sedrain'ny hôpitaly lehibe misy eto Antananarivo, Mahajanga ary Fianarantsoa. Anisan'ny tokony hojerena sy atao lahara-pahamehana ny fitsaboana sy fiadiana amin'ny omamiadana eto amintsika. Raha ny taremarika nivoaka ny taona 2024 dia mahatratratra amin'ny 4.4 tapitrisa nisan'ny olona maty voan'ny omamiadana eran-tany. Tanjona anatin'ny ady atao ny tokony isian'ny fitsaboana mitovy eo amin'ny tany andalam-pandrosoana sy ny tany mandroso ka ampidinana ny tahampahafatesana sy ny fahavitriana anao fitiliana. Tsy nisy moa ny fankalazana ity andro maneran-tany ity ho an'ny androany ho an'ny eto Madagasikara manokana noho ny fandalovan'ny andro ratsy ka nahemitra amin'ny fotoana mahamety azy, hoy ny tompon'andraikitra. Ny aina tao anatin'ny tondra-drano tanteraka ny mponina tao amin'ny fokontany Andavamamba Ambilany be nandritra ireny andro ratsy ireny. Tsy nisy tompon'andraikitra nijery azy ireo anefa nandritra izany. Manoloana izay, niroso tamin'ny fanadiovana ny lakan-drano androany ny mponina teo an-tanàna. Tsy niandry ny fanjakana. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Hatrany Ambalana ny rano tetỳ Ambilany be nandritra ny andro ratsy ireny. Tsy nisy na dia tompon'andraikitra iray aza nijery ny mponina tetỳ. Manany amin'ny mety ho fiakaran-drano indray araka izany izy ireo amin'ny fandalovana ny rivo-doza izao. Izy ireo ianaraka izany noho ny fanentana tamin'ny fanadiovana ny lakan-drano. Noho ny fahasapahanay izany zava-nisy tao anatin'ny 15 jours tao anaty rano mba niandry hoe mpitondra mba hidina aty amin'ny tanàna misy anay dia tsy nisy. Dia farany zahay nanapa-kevitra hoe ho tonga indray ity ny manaraka ny eo anefa mbola tsy afaka dia ny tanana reto tovolahy reto hanao an'izay asa fanadiovana izay dia noho ny fitiavana ny tanàna moa sy noho ny hoe ny fizakana n'ilay zavatra nisy koa tao anatin'izay dia nanaiky ry zareo nanao an'izao fanadiovana izao. Ny vatan-tenako moa izany dia miara-monina aty amin'ny zareo aty dia mahasapa ny fahorianay rehetrarehetra fa sy ny hoe ny fahoriako arery mahasapa ny fahorianay rehetrarehetra dia hoe andao ry zareo iarahana mandio ny kanala asika dia izao tonga amin'izao fotoana androany izao zahay miaraka mandio ny kanala anay. Tsisy hoe resaka hoe inona aloha fa hoe ny resa fiarahamonina aty fotsiny anaovanay ihany io. Tena sahirana mihitsy izay vao miala eo an-trano miala eo ambony fandriana dia rano moa zany le amin'ilay vakesion'ilay rano ety amin'ilay tatatra kely tena tsentsina tsisy tsony misy manao trano eny ambony tatatra ohatr'izany na hoe bahanana ny tatatra ohatr'izany dia lasa tsisy vakesion le rano ety aminay any ka mitohana ilay izy rehefa mitohana dia lasa miverina rehefa miverina ilay izy dia tonga any an-trano tsirairay aby donc zany le olona zany tsisy hoe moyen raha tsy hoe misy fotodrafitrasa fanambarana vakesion rano ety ambany tanàna. Nefa nareo tsisy nijery misy tao anaty. Tsisy nijery izao izay mihitsy izao no mihetsika ary minini mihitsy zany hoe milasaka manao sûreté anay tondra ny ankizy hoe mba manao an'ilay zavatra satria fantatra le faible hoe rano raha voadoniko nefa zao avy cyclone dia vao may tena dobo-drano zay dia zay mba natonganay fanetanetana kely zay moa tsy maintsy le ohatr'izao hoe ty amin'ny ambany tanàna raha vao tsisy mandray andraikitra. Sodra betsaka tompoko fa tena njalo mihitsy izay tany teo tsisy mba hampanala raha tsy ny ankizy ihany manala fa dia misaotra anareo eto tena njalo rano atraty hatrany trano feny ny tokotaninay rehetra iny feny fa dia misaotra. Ny mponina ihany araka izany noho ny fanentana teto izy samizy ihany koa no samy niantoka ny fitaovana nampiasainy. Efa niantso ny tompon'andraikitra ihany izy ireo hijery ny fahasairanana saingy tsy nisy tonga tetỳ. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny kabinet an'i Maître Willy Razafinjatovo na i Maître Olala teny Ankadifotsy nanamafy ny mpisolo vava niara ny asa taminy fa hitoetrany ny asa efa natombony. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince hatrany. Anisan'ny asa nahafantarana ny Maître Olala tamin'ny fahavelomany ny fiarovana ny raharaha mafana ara-politika teto Madagasikara sy ny olona sahirana. Nanome toky androany ny mpiara-miasa taminy fa ho tohizany izay asan'izay na dia teo aza ny fahalasany ny 20 janoary lasa teo. Tsy hoe resaka politika dia hidiranay daholo zavatra rehetrarehetra mitranga fa eo izahay mahita ny conviction anay personnel hoe ity kosa tsy rariny ity kosa misy zoan'olona voatontoana
dia mijoro izay amin'izay fotoan'izay azay ny teneniko hoe mbola arakaraka ilay zava-misy no ahafahanay zany hoe convaincu ve izahay amin'ilay zavatra hoentina eto anatrehanay momba fiarovana ny olona madinika nahafantarana maître Irazavezatovo fiarovana ny olona mahantra fiarovana ny olona kamboty ny olona manano tena dia raha izay indray aloha dia tsy salasalanay fa vonina trany izahay anohy ny asa soa efa nataony maître Olala dia eto foana izahay manampy ny sokajiny olona ohatran'izany. Manodidina ny 309 ny raharaha eo anivon'ny kabinetny maître Olala tamin'izao fahalasana izao. Anisan'ny raharaha nahafantarana azy ny raharaha mafana teto amin'ny firenena. Isan'izany ohatra ny raharaha Apollo 21 izay fantatra amin'izao fanampiakatra ny raharaha faratampony na cassation i Paul Rafanoarana mivady izay nahazo sazy 20 taona sazy anterivozina ho an'i Paul Rafanoarana ary sazy 5 taona an-tranomaizina ho an'ny vadiny. Eo amin'ny vaovao tapatapany dia mpiondra antsokosoko 20 no trateaky mitandro ny filaminana amin'ny Sanan sy Stanley Comore ao amin'ny nosiny ny Amashoa androany izay noentiny Samkely iray mitondra ny anarana ville de Famboni ny 450 tamin'izy ireo izay teratany malagasy raha ny 430 kosa dia teratany komoriana ihany. Ny ainga atao mahajangy ireto olona ireto ny alahady lasa teo raha ny famitambavao atrandy. Tsara manamarika fa tsy mbola misokatra ny sistany ny roa noho ny fiparitahan'ny valana aretina COVID-19 ka antony mahatonga ireo mpitatitra an-dranomasina manararoatra toy izao. Mitondra olona iondrana antsokosoko amin'ny sarany mora tokoa. Efa nogazan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny Sanan sy Stanley Comoriana moa ity Samkely ity ary efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ireo mpiondrana antsokosoko ireo. Ny pejy fanatanjahantena dia tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny tompon-dakany Afrika Egypte taorian'ny lalao natao omaly. Egypte sy Senegal izany no ifanandrana amin'izany lalao izany izay atao amin'ny kianjany Omnisport Paul Biya ao Olembe. Afanaraka izany ny lalao raha ny lalao nataony ireto ekipa ireto nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika nojerena. Avitra solondraibe sy tokra marla. Taorian'ny lalao omaly ny aonan'ny ekipan'ny Egypte sy ny ekipan'ny Cameroun amin'ny lalao fiadinan'ny tompon-dakany Afrika nakanina 2024. Tafakatra amin'ny lalao famaranana ny ekipan'ny Egypte niady tokoa ny lalao teo amin'ny rotonta nanindry tanteraka ary zareo Cameroun tamin'ny atsasam-potoana voalohany. Nisy ny baolina izay saika matin'ny Mikael laharana 5 kanefa nosakana ny Tsatobi izany. Mbola nahazo baolina tokony ho tafiditra ihany koa ity mpilalao Camerounais ity teo amin'ny 7 minitra ny lalaovana saingy ratsy toerana ka tsy nahavita nandaka izany. Ny toy ny fanafiana teo amin'ny minitra 230 teo eo nahazo baolina tsara tarehy ihany koa Ekambi laharana 5 saingy mitovy ihany ratsy toerana maivana ndaka ary nosamborony mpiandry tsatokazo mora fotsiny. Nisy ny tandrevaka nataon'ny mpilalao afovoany ny Cameroun teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ka nanomevahana ny Mohamed Salah saingy tsy nahita ambokany izany. Tany amin'ny fanalavam-potoana indray nahazo irika ny Egyptianina fa tsy nisy nahatsorika ka voailika ny vodilarina Camerounais ny baolina. Tonga hatrany amin'ny tir au but ny lalao ary nivoan'ny ekipan'ny Egypte ho mpandresy ka hiatrika amin'ny lalao famaranana ny alahady 9 febroary ho avy izao amin'ny 12 alina ho reto Madagasikara izay fanandrinany amin'ny Senegal. Raha ampitsy 10 febroary amin'ny 7 alina ho reto Madagasikara kosa no lalao fiadinan'ny laharana 7 izay fanandrinany Burkina Faso sy Cameroun. Afakely ny fanomanana ny fandraisana ireo mpikatroka sy mpisehatra rehetra amin'ny lalao olimpika ririnina izay atao any Pekin, Chine. Namorona fitaovana baikona amin'ny solosaina izy ireo na robot ahafahana mampisakafo sy mikarakara ireo vahiny rehetra tonga any an-toerana mandritra ny lalao na eny araka izany araka izay tratra ireo olona mikarakara sakafo na manolotra izany ho an'ny mpanjifa fa dia vitan'ireo fitaovana ireo avokoa izany. Mbola anatin'ny ady amin'ny fiparitany valana aretina tanteraka moa izao tontolo izao ka antony namoronana azy ity mba tsy hisian'ny fifampikasoana eo amin'ireo vahiny sy ny mponina any an-toerana. Mandravarava tanteraka any amin'ny nosy La Réunion ilay rivo-doza Batsiray nanomboka omaly. Mbola miaina ao anatin'ny tanteraka ity nosy ity hatramin'izao. Mijana tanteraka anatin'izay filazana menana loza miatra noho izany ity nosy rahavavy ity. Avitra solondraibe sy tokra marla. Des arbres et des panneaux soufflés par les rafales de vent. Mianjeran'ny hazo ny takela-by fitoerany dokam-barotra midaboka amin'ny tany ny arabe feno rano
ireo nitazana ao amin'ny nosy La Réunion nanomboka omaly toan'ny Saint-Denis zao orana sy tafiotra no niainan'ny mponina nandritry ny fandalovan'ny rivo-doza maizina tanteraka ny lanitra feon-drivotra mahery no re eraky ny tanàna nandritry ny fijanon'ilay rivo-doza Batsiray tao an-toerana efa mivoaka tsikelikely ny fatry ity nosy ity ilay rivo-doza ankehitriny kanefa maro ny takaitra napetrany ny lafivalin'ny nosy iray manontolo dia nahitana fahabitiana avokoa tsy misy jiro any an-toerana amin'izao fotoana izao mahatratratra amin'ny 4 sy iray alina ny tokantrano miaina anaty aizina tsy izay ihany fa tapaka hatramin'ny rano ho an'ny sasatsasany ka voatery manangona ny orana ho entina ampiasaina ao an-tokantrano indrindra amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana fomba iray entin'ireo mponina hitsitsina ny rano madio izao fiantsika izao toa mitovitovy amin'ny fihibohana toy ny tamin'ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 no iainana amin'izao fotoana izao tsy misy ny rano midy avokoa ny tsena sy ireo mpivarotra aty an-toerana soa ihany fa afaka nanangona izay ilaina amin'ny sakafo sy rano izahay ka tsy hatahorana loatra na eo aza ny tsy fisokafan'ny toeram-pivarotana ho ity mponina ity tsy mbola afaka anatin'ny filazana mena ny nosy La Réunion ka hatramin'ny raha-pitso raha aingana indrindra hoy ny tompona andraikitra misy ihany koa ny samby mpitondra soltany na petrolina rendrika any amin'ny ilany atsimon'ity nosy ity efa miroso amin'ny fanavotana ireo mpamonjy vony ao an-toerana mivoatra isan'oratra any mahakasika ity rivo-doza Batsiray ity raha ny vaovao iray eto am-pialatanana amin'izao fotoana izao tamin'ny 4 ora tanoanty dia tany amin'ny 3,700 kilometatra atsinanany vatomandro no misy ny Foibeny miova ho filazana loza amin'ny tataona miloko mena avokoa araka izany ireo faritra ny tanasaina teo aloha teo miampy ny distrika Rivomamy Ambatolampy Antanifotsy Antsirabe voalohany sy faharoa Fandrina Ambositra Manandrina Ambohimasoa Lalanginy Vohibato Isandra Fianarantsoa Ivohibe sy Yakora eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay dia milamina kokoa ny any Europa na mbola miparitaka aza ny valanaretina amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny OMS izany na eo aza izay fiparitahana tsy mitsaha mitombo izay atranty dia tsy misy mampanahy fa miaina ampilaminana tsy misy ihany rehetra na izany aza dia manentana ny rehetra hatrany izy ireo amin'ny tokony anaovana vaksiny sy ny firosoana amin'ny fatra fanampy mba hitohizan'ny fiainana any an-toerana avitra solondray be toky Ramarla. Serait-ce enfin le retour à la vie normale en Europe? Toy ny efa nandrasan'ny mponina fatratra ao Eropa hita taratra fa mandroso makany amin'ny fiainana nahazatra toy ny teo aloha lavitry ny aretina ny ao Eropa amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana milamina ny fifezana ny valinaretina ao an-toerana raha efa volana maromaro lasa izay ireo firenena maro nandrafitra ity kontinanta ity no nanalefaka ny fepetra ara-pahasalamana isan-karazany no hamafisin'ny tompona andraikitra ao amin'ny ity sehatra eran-tany miandraikitra ny fahasalamana ity fa hiaina ampilaminana mandritry ny fotoana maharitra ny any an-toerana azo lazaina ho hika fandresena ho antsika izao zava-misy ao Eropa izao miaina ampilaminana tsy misy ihany rehetra ary afaka miatrika ihany koa ny fisehon'ny karazana variant misy ny mponina tsy tokony isy atahorana intsony ny amin'ny mety ho fiverenan'ny Covid-19 indray fa kosa tokony tazomina hatrany ny fanaovana vaksiny sy ny fanaovana fatra fanampy ahafahana mifehy azy moramora kokoa hatrany ka samy hiaina ampilaminana toy izao ihany ny rehetra na eo aza nefa ny fiparitahana ity valinaretina ity izay tsy mitsaha mitombo mananika ny Eropa tsy misy atahorana izany hoy hatrany ny avy eo anivon'ny fikambana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS matoa ny Europeanina tonga amin'izao sehatra azo lazaina fa milamina sy tsy mampiahiahy izao dia ny fanentana ny fitondram-panjakana ny mahazava-dehibe ny fanaovana vaksiny isaky ny firenena misy sy ny fahazo toy ny olona tsirairay manatanteraka izany. Manatanteraka asa fanadiovana tatatra na ny curage canal nanomboka omaly ny teo anivon'ny commune Alasour. Tanjona hono be ny tanàna ny fampihenana ny loza izay nitranga tamin'ny fandalovany andro ratsy teo aloha. Lidina teny an-toerana moa ny tenany nanara-maso ny fanatanterana io asa fitsinjovana vahoaka io. Charmano Menjanahary, Tahiry Niaina. Tsy niandry ela fa avy hatrany dia niandraindraikitra ny mpitantana ny tanàna ny commune Alasour
na nadio ny tatatra manoloana ny fiatrena ny mety ho fiakaran-drano tahaka ny seho tamin'ny fandalovany andro ratsy teo aloha ka nahatondraka toerana maro tao amin'ity komina ity. Fitaovana vaventy tahaka izao mihitsy no nampiasaina mba ho fanavotana ny mponina amin'izany. Raha ny fanadiadiana izay natao dia ny komina no miantoka ny fanatanterana ny asa sy ny solika hoentina mampiasa ilay milina. Ity kanal hitantsika ity avy any Akadindratombo ny farany ery Ambohimanandraisoa dia avao mahazo terrain izay mandeha makany Akadievo sy Tanjombato rehetrarehetra any, zany hoe manao évacuation ny rano rehetra avy eto Alasora. Ny problème zany dia lasa mitovy avo amin'ny tambary izao, dia tsy maintsy nitady hevitra ny fiadidiana tanàna zany ny tenanay mifampiresaka tamin'ireo mpandraharaha eto atoerana amin'ny tokony anaovana curage lalindalina kokoa zany an'ity kanal ity mba hivoahan'ny rano ho avy ny rivo-doza, dia mila aingana zany ny fandraisana amin'ny fepetra. Dia izay no antony mahatonga anay eto efa hatronomaly zahay no nanao an'izay le fandalinana le tatatra izay dia mifarana androany maraina moa zany. Dia akoatran'izay ny fepetra raisina ihany koa manoloana ny fiavian'ny rivo-doza efa misokatra zany ny CEG Alasora no andraisana ireo trabona rehetra eto amin'ny commune Alasora ary manao antsoavo anio satria hivadika faritra mena ny commune Alasora ato anatin'ny fotoana fohy ianareo rehetra izay manamorona ny renirano Ikopa aoka hiala dian'izao amonjy na ny CEG Alasora na ihany koa trano azo antoka mba ahafahanareo mihery sy atao hoe maka ny tena sécurité zany mandritra ny fandalovan'ny cyclone. Ianareo izay manamorona ny Ikopa rehetra manomboka ny fokotanina Akadievo mandrapatonga ny fokotany mahitsy dia engaviana ary didina mihitsy hiala satria hiakatra io ranon'ny Ikopa io mba elana amin'ny loza. Ho antsika rehetra ihany koa izay misy ny atao hoe tsy fahatomombanana mahakasika ny trano na misy ihany koa atao hoe trano atahorana enjery dia aza misalasala tonga dia manantona ny sefim-pokotany dian'izao mba azahoana mandray fepetra mifanaraka amin'izany. Tazana teny antoerana nandrindra ny fanatanterana io asa io ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny komina, nandrindra ny fifamoivozana mba tsy hisy ny fitohanana na fanelingelenana ho an'ny mpampiasany lalana. Ny tanjona hoy ny be ny tanàna dia mponina milamin-tsaina na dia misy aza ny loza mandalo atrehan'izy ireo. Isan'ny mitondra takaitra vokatry ny fiakaran-drano teto Antananarivo ihany koa mantsy ny distrika Navaradrano. Maro ny trabony vokatra izany ankoatra ny tanimbola manektara diburan tanteraka. Nisy ihany koa ny antsoavo izay nataony solombavambahoaka GRI Andriambolaina ho an'ny mponina ao amin'ity distrika ity amin'izao fandalovan'ny rivo-doza eto Madagasikara izao. Charmano Menjanary sy Tahiry Nianatrany. Toerana telo no tena nahitana fahavoazana vokatry ny rotsakorana nateraky ny rivo-doza anahy izay nandalo teto amin'ny firenena ho an'ny distrika Navaradrano, ny komina Alasora sy ny komina Ambohimanambola ary ny komina Sabotsynamehana. Manano tanana indray ity ny rotsakorana izay mety hiteraka tondradrano sy fahavoazana maro samihafa amin'izao. Antsoavo no ataoko ho an'ny vahoaka ato amin'ny distrika ity, hoy ny solombavambahoaka GRI Andriambolaina androany, ny mba iomanana sahady indrindra fa ho an'ireo komina izay isan'ny voakasika manokana ho an'ny fiakaran'ny rano sy mety ho fiotsahan'ny tany. Ka eto dia manentana ny vahoaka Navaradrano satria tsika Navaradrano dia anisan'ny atao hoe mora tondraka amin'izay atao hoe rano be loatra zay izay fa be loatra koa ny orana dia vetivety ny rano eto Navaradrano dia miakatra ka manentana sady ireo mpiarabelona sy ireo mpiaramonina amin'ny fokotany maromaro amin'ny komina maromaro mba efa hiomana sady amin'ny fiatrehana ny izay fiavian'io rivo-doza io zay zany hoe mampalalako anazy dia manomboka rapitsy izy io niditra tanety ka mety tsy andrivotra ty amintsika fa mety androtsakorana mety ho be dehibe nefa mety andrivotra ihany koa dia efa amin'ny fanentanana moa zany efa misy amin'ny ena manjery fa eto koa dia manentana hoe reny trindro tafo reny mba ataovy tsara ny eo ihany koa raha hoe trano tsy azo atokisana dia aleo tonga dia efa mifindra dian'izao fa tsy miandro hoe tonga le rivo-doza zay anao vao hialo amin'ny tokantranonao io na eny amin'ny toerana zay mety hisy fitsahan'ny tany ihany koa na ihany koa reny hazo eo akaiky ny tranonay zay mety enjery any ambonin'ny tranonareo iny dia manentana ny tenako hoe aleo tonga dia mandray an-tanana tsy miandry mba tsy hidiran-doso tsika menakavy ao anatin'izay fiatrehana ty rivo-doza zay tena anisany tena mahery ty zay. Etsy ankilany dia tsy tokony atorotoro ny tompon'andraikitra isan-tsokaziny eny fotony
amin'ny fanentanana sy ny fijerena izay tokony atao ho an'ireo vahoaka ho iatrany ny nambarany. Mila miara-misalany rehetra miainga avy amin'ny fokotany, ny mpitandro ny filaminana ary ny ben'ny tanàna izay voafidy amin'ny ireny toerana ireny. Matetika manko ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika dia tsy ampy fiomanana. Amin'izay tsy fampiny fiomanana zay dia lasa sahirana amin'ny fanjakana zany amin'ny atao hoe fiatrehana izay zavatra zay. Fa rehefa misy ny atao hoe fanentanana ny olona meloa, fanomanana ny olona meloa hiatrika an'io zavatra io dia mino matoky fa na dia tsy ampy ara nety manana ho an'ny vahoaka malagasy dia efa atao hoe rehefa mifandraisany andraikitra fiarovany tena sy ny fananana sy ny vady amanana zay dia mety tsy apetsaka loatra ny trabona eto amin'ity firenentsika ity. Raha tsy ahivina dia manodidina ny 500 no isan'ireo traboina vokatry ny fandalovany andro ratsy teo aloha tao amin'ity distrika ity. Ankoatry ny fahapoten'ny revoly sy ny tanimbary any hektara maro dibo-drano. Ny mba hitsinjovana izany indrindra no antom-pisiny ny fanentanana mafonja ho an'ireo vahoaka ho iatrany ny nambarany nisy olom-bavambahoaka Jeriry Andriambolaina ary indrindra ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny ifotony. Izay ny fitondrana ankehitriny afenina ny vahoaka malagasy ny fanampiana ny vahoaka ataon'ny banky iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Akanosana izany ho ny sekretera jeneraly ny antoko PSD Shamano Menjanahary Andry Rakoto Malala. Afeniny fitondrana mafy fanamoaka vola ny banky iraisam-pirenena eo anatrehany antsoavy sy ny fanambarana nataon'ny fanjakana momba ny mahatraboina any Madagasikara na ny état de sinistre national. Nisy ny fanambarana nataony rafitra arabola io izay maneo fa misy fanomanana etsika manodidina ny 20 ataon'izy ireo ka atao amin'ny endrika asa takalo vola izany. Ary isy ihany koa ny famerenana ny tosika fameno izay izarana vola mivaingana sy mivantana izay natao anoanana ireo tokantrano marefo toy ny natao tamin'ny coronavirus. Tokantrano manodidina ny 740 no isitraka asa takalo vola ka 20 andro no iasana azahoana raha etsy ariary. Raha ny fanambarana nataony banky iraisam-pirenena ny fanjakana amin'ny alalan'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement no itsinjara izany. Ny mahagaga nefa dia izany rajoela sy ny ekipany mafy ny manafina sy tsy milaza amin'ny vahoaka fa ny Banky Mondial no manatanteraka sy manampy ny vahoaka malagasy ankehitriny io. Sotra ny Banky Mondial mikarakara sy manampy saingy resaka fahalalam-pomba ihany zany no nasongadiko tamin'izy io hoe rehefa misy namana ohatran'io manampy ny fanjakana malagasy indrindra amin'ny fotoana hoe misy traboina ka mila tanana isika fa tsika tsy mahavita tena dia tokony mba lazaina hoe iza no nanome tanana, iza no nanampy fa tsy hoe avy amin'isika irery ihany. Toy izany koa iaho tamin'ny lalam-pirenena faharoa ilay tapaka ka nisy orinasa sonoa zany nanamboatra ny lalana tanatin'ny fotoana fohy fohy nefa rehefa niteny ny filoham-pirenena dia tsy nisy mihitsy na indray mandeha aza ny resaka hoe fanampiana avy amin'ny sonoa fa any anatin'ny site web ny ambassade de Chine indray no izy no hita ka tokony mba misy ihany ilay fahalalam-pomba mba mankasitraka an'ireny namana manao ireny. Taratry ny tsy fahatokisany mpamatsy vola intsony ny fanjakana malagasy ny zava-miseho ankehitriny io ho iatrany ny nambarany. Io fihetsiky ny mpamatsy vola io dia midika mazava fa tsy atokisana ara-bola intsony ny fitondrana misy ankehitriny. Na vovo kokoa isika raha ohatra ka ny 520 isanjaton'ny mponina izay tantsaha mpamboly vary no nampina amin'izao vola be tsy tokony foroana lany izao tokony zareo zany no nampina mba tsy ho sasatra ny vary ary indrindra mba tsy ho lafo ny vary. Tsaratsara kokoa ohatrany tamin'ny andro talohany ny vola no nomeny Banky Mondial dia isika malagasy no mahafantatra ny zavatra tokony ataontsika amin'ilay vola satria tsika mahafantatra ny amehana misy eto amin'ny firenentsika. Fa asa angamba na hanampy atsika za tsy haintsony hoe ahoana ny fomba hanampiany atsika satria tsy misy drafitra mipetraka, misy toromarika sy tarehimarika isan-karazany ilaina ka aleony zany manolotra zavatra mivaingana fantatra fa andeha mivantana ho an'ilay vahoaka malagasy. Eo koa zany le krizy ny fifampitokisana. Te hanampy anao tokony hanome volanao dia tsy hameko vola ianao fa ohatrany hoe tsy mahatoky hoe hoaninao amin'ny tokony ho izy le vola fa aleoko mihitsy ny vary zany nomeko anao amin'izay sura fa voky ianao amin'izay fotoana izay.
ny fizarana fanampiana sisa no mba anafena ny fitondrana rajoelona ny fahapotehan'ny firenena izay natambazana amin'izany ny vahoaka madinika mba anampena maso ny fahantrana izay midony tsy misy voafehiny avokoa na ny politika anatiny na ny politika ivelany vokany mitety fokotany amina fizarana vatsitsinjony banky mondialy sisa no atao mba akana ny fon'ny vahoaka samy nanana ny politikany mikasika ny fampandrosoana tena mipaka tamin'ny fambolena ho famatsiana ny vahoaka malagasy avokoa ny mpitondra rehetra izay ny fandimby toy ny politika ny kibo tamin'ny fitondrany ny filoha Philbert Tsiranana ny map tamin'ny fitondrany ny filoha Marc Ravalomanana aotra kosa ho an'ny ity fitondrana ity. Amarantsika ny vaovao taky ny mahazatra akoatra ny fahorim-bahoaka amin'ny ity loza mitatao eto amin'ny firenena noho ny rivodoza ity dia nitondra famakafakakevitra ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ny vohitra tamin'izany ny fanazavana ara-teknika ny teleferika fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena ny resaka seny sy ny doublan Asinandria Malala sy Manora Andre Malala. Miary ny doublan sahady ny mpikambana vaovao ao anatin'ny seny raha nilaza fa tsy nahitana doublan tao anatin'ny respi-fidianana. Ankoatr'izay tena mafitsy ny mpiatsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany fa tena manitsakitsaka ny lalàna velona ny fanjakana sy ny seny. Fa maninona anatao io refont io zany matoa atao io refont io satria nisy fifidianana be adevitra teto rina tamin'ny 2018-2019 zay tao anatin'ny seny ihany nanapoka n'ilay adevitra na doublan ary ny filohan'ny seny ihany teny raha tsisy fanavozana tanteraka io dia mbola eo ihany reo. Dikan'izay zany ny ilaina n'le refont dia ahafahana aloha manala n'le doublan lay lazan'le seny le prématuré le adevitra n'le sahan'le seny hoe rehefa nanao passation zay tsy nahita an'izany fa ngaha io hitanao vetivety betsaka ny adevitra tokony hatongavana amin'izany fa miteniteny foana ve zany le mpikambana seny zay vice président teo aloha milaza fa misy doublan ao anatin'ilay dispifidiana dia ozy izy hoe rehefa nanao passation zay tsy mahita an'izany doublan zany narovandray le doublan zay nresahan'ilay filoha lefitry ny seny zay nkirakira n'io lisy-pifidianina io. Ajanony kosa itetikasa teleferika io fa amony ny vahoaka malagasy indrindra ireo eny amin'ny manodidina ny rova manjaka miadana sy ny eny ambanina mpamarinana io kosa ny solombavambahoaka rastany. Iry aminao ohatra za tena katolika koa dia fanresaka dia sekateto ange rastany namangy zareo tao sekateto fiangonana ambony fiangonana mihitsy natao io zavatra io fa liana le pilier le pilone dia imagine eo arazonao so mibe cherche amin'ny teninao tao hoe dekasena daholo amin'ny atahorana any ambony azonao ny 50 tonnes moa eo an'ny olona may 50 tonnes ny zavatra supporten'io pilone io plus le poids zany hoe afa akinjie le wagon atao le wagon mitondra mitondrana le olona le mitondrana le olona hoe akinjie le 400 fararaka azy atondrana le câble zany hoe misy wagon telo efatra 50 tonnes poids dia mbo anareo may calcul ingénieur mba azavoan'ny olona firy manao ity vibration an'io dia tena amin'izao fahavaratra zao dia tonga tongana ajanona zany téléphérique io parapatonga cyclone parapahana cyclone satria tena resaka teknika tia amono ahafatetsika mianakavy satria le vibration amin'ny amatona ka hoe mety ndray miaraka mandeha io maky mandeha tous les 4 minutes tous les secondes mifanaraka le vagon mitondra le sary ary io 5 tonnes azonao dia tena tonga dia raha vao mandeha plus izy avo dikan'izay zany lasy loha raha manao zavatra raha olona tena olona tena anao résistance de matériaux anao iradem ampianatra ndray ianao eto zany zao plus izy avo plus izy matanjaka be le force hoentina ato ambany raha fofoy kely le vibration izy zay matsy mihoatra any ambony fiangonana any amin'ny 50 any any 40 mètres dia le zavatra hoentina firy ny rayon couvrir vibré ola oto manontony io tompokoa dia anger tena tonga dia mitena an'izay ange dia eketsika ave zay tsy nanadino ireo mpiray tanindrazana aminy moa ny fandarana miara-manonja androany ka nakahery ny malagasy tsy vaky volo amin'ity rivotoza batsy raha ity. Warana oreny Global News ny série Glee saison voalohany izy épisode fafito sy fahavalo no arahana rehefa avy eo aorin'izay kosa no anarano ny horonan-tsary le titan des mers ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy ao amin'ny rahampitsindray tompoko.